Fianona ny etaeta sy ny mahalalo ny roapona ao anatin'ny boriboritany fahatelo ary ny mampifandray izany amin'ny fandalarana sakapoben'ny fanjakana sy ny fitondrana ny anjara biriky amin'ny fanamavainana ny fahasarana ny poniny ny anifon'izany boriboritany izany no imasony ny fikambanana fimara izay tariana andreo matondra mitsara Tarjan. Ny fokotany Ambohitrakely sy Avaradò 23 araka izany no notsidian'izy ireo indray ny farany herinandro teo ka ny fianona ny marary ireo pona ary indrindra ireo vehivavy izay manao ny asa fanasan-damba andavanandro ka ny anona ny etaetan'izy ireo mba ahafahana mameno asa hafa ankoatr'izay asa andavanandro izay. Isa tsy hoatsy ny firotsona indray ao anatin'ny fiofanana indrindra ahafahana mahazo ny fiompiana matianina izay arahany ity fikambanana ity amin'ireo pona eo anivony izany fokotany izany. Tsy ho diso anjara ihany koa ny tanora satria azo fampiofanana mikasika ny tontolo ny informatika ary ireo zaza hiatrika ny fanadirana ara-panjakana dia ahazo ny akolo maimaimpona. Mamitana indrindra ny tanjona sy ny vina izay hotratrarony izay ny filohan'ny fikambanana fimara tena Ambohitrakely sy tena Avaradò dia anisan'ny olana sedrany ireo ponina ohatra ny lafin'ny rano. Fanady Adiny. Ny amin'ny fikambanana fimara zany atao boriboritany fahatelo zany miaraka amin'ny ex-réserviste dia eto amin'ny fokotany Ambohitrakely zay dia mieno ny fitarainana kely ny vahoaka zany eto sady nizara koveta moa zany zay mba tena nilain'ny mpanasa lamba teto sy ny solon-tsavony sy ny solon-tsakafo zany dia rehefa ny fitarainana teto zany dia hoe mbola misy ny hoe resaka rano aloha zany no olana teto zany dia mbola misy koa zany tsy nahazo dia mbola misy fiverenana ho ataona eto zany fa ny androany zany dia efa nisy fampanantenana natao zany fa zay dia teto boriboritany ny tety ny fokotany reto dia eto boriboritany fahatelo efa efatra amby telopolo fokotany efa nitety fokotany efa ho enina zany zay na fito zany amin'izao fotoana dia ho tohizanay tsy maintsy fitaina daholo zay rehetrarehetra zay dia mbola hiverenana koa moa zany efa ohatra mbola tsy afa-po zany ohatra ny tato mbola tsy afa-po ny teto amin'ny mpanasa lamba sy teto Ambohitrakely samy boriboritany fahatelo ihany moa zany fa tsy maintsy miverina zany zay rehefa nieno teto manko zay fampiresaka tamin'ny farany zany so nisy hoe fizarana bitro no nataony satria zay ny etaeta tany amin'ny fokotany Avaradò zany dia teto indray zany zay nieno ny etaetany zareo fa mbola ifampidinika zay hoe zareo ateo inona indray zany no fiompiana mba tiany zareo atao zany fa fiompiana no ndresahana teo zany ankoatra problème rano dia rehefa fandinika zareo dia manome anay dia mitondra ho avy zany zay amin'ny angady sy ny arina hitondra an'izay fiompiana zay teneniny eo sy mifampiofanana miaraka aminy dia ho an'ny tanora zany efa mijery ihany koa satria mety misy fampiofanana informatika ihany koa zany zay ho atao eto amin'ny troisième arrondissement dia koa ho an'ny mpanao fanadinana zany efa hosamboatoana zareo zany zay dia anjara andraikitra fikambanana aloha voalohany dia mieno aloha ny fitarainana zay ataon'ny ponina aty dia mampifandray an'izay fitarainana izay amin'ny hoe inona ny andraisana amin'ny programme mpanjakana dia indrindrandrindra moa zany mitondra an'izany firenena moa tena mamaly olana zany mazava ho azy fa ny fikambanana indray dia sy votsy rambony tanany sy vita zany sy izay zany karazana ohatrany hoe mba malerta ihany koa mba hitany rehefa mba mahita zany ny any ambony zany ny mpitondra dia mety izy zany mba mijery ihany koa ao anatin'izay zavatra dikan'izay zany fikambanana zany sady liaison izy no mianko zay mba mitondra an'izay votsy rambony tananay dia nisika moa zany dia zay toerana misy firenena zay foana no misy atsika zany dia zay tongotra misy firenena any foana nitodian'ny atsika sy ny toerana misy azy fa tsy miala amin'ny firenena zany satria fimara dia fikambanam-pitolona miaraka amin'ny andro ratsoela ny miaraka aminay reto dia mpanoana ny firenena.